mianatra eo tongotrao. Alomerabantsika tsirairay avindray atratra ity fotoana manokana izay anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra ihany koa ny rehetra izay omeny fanahy masina izay mitaona antsika hianatra ny teniny. Raha ndirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola filosoranao izahay satria menao fahafahana indray ahafahanay mandray ny fahamarinana avy aminao. Misaotra anao ihany koa Tompo izay mampianatra anay ny tsara indrindra. Irinay izany fahatsaran'izany dia mba tsy ala aminay ahafahanay mampiseho ihany koa fa Andriamanitra ny fahatsarana ianao. Amin'ny teny eny ray fa vonika haino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe nafoin'Andriamanitra. Ao Marka 5:20 dia misy zavatra tena nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ambaran'ny filazantsarany Marka io. Ary milaza ihany koa izy ny hevitra ny fahafatesan'i Kristy ho antsika rehetra. Asehon'ny filazantsarany Marka ho toy ny toerana feno aizina mikitroka ny hazo fijaliana. Ny ara-batana izany na ihany koa ara-panahy. Aizina izay tsy tahaka ny mahazatra no hita teo Kalvariana nanomboka tamin'ny tatao vovonan'ny Zoma mandra-patongany tamin'ny 30 akanjo teo eo. Izy moa dia manambara manao hoe ary noho ny tamin'ny ora fahaenina dia tonga maizina ny tany rehetra ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy. Antsoina hoe hikan'ny fandrery tanteraka ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana raha ny vavaka izy. Ny hika ny antso an'Andriamanitra mba anontany ny antony namelana azy ho irery. Ny teny eo amin'ny Salamy 2:20 no naveriny. Dia hitantsika eo an'io Marka 5:12 ihany koa ny famerenana ny teny voalaza ao amin'io Salamy io izay manondro ny fahatanteran'ny soratra masina teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Na dia tao anatin'ny teti-dratsin'ny olombelona aza dia tena tanteraka manjakariva ny sitrapon'Andriamanitra. Naverina tamin'ny teny Arameana izay nampiarahana tamin'ny dikateny ny teny nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny teny hoe Andriamanitra o Andriamanitra o dia Eloi Eloi ao amin'ny 7:30. Izany hoe famonoana ny teny Arameana toy ny hoe ny antso an'i Elia ny fandrenesana an'i Jesosy tamin'izany. Fahadisoana teo amin'ny fandrenesany sasany tamin'ireo tazana teo manko ny filazan'izany. Ny mahaliana mahakasika an'ity andalan'ny teny ity dia ny fifandraisana ananany amin'ilay batisan'i Jesosy leo Marka 1:7-9. Raha ampitahaitsika manko dia mandritra ny batisan'i Jesosy dia manao batisa an'i Jesosy i Jaona. Dia ao amin'ny hazo fijaliana ny batisan'i Jesosy dia ampitao ihany koa ilay voalaza ao Marka 1:10. Eto izy dia Jaona nanao an'ilay batisa kanefa amin'ny hazo fijaliana izy lazaina fa niantso an'i Elia. Teo amin'ny batisa izy nisokatra ny lanitra ary eo amin'ny hazo fijaliana dia nitsitra ny lamban'ny tempoly. Ary teo amin'ny batisa ihany koa ny feon'Andriamanitra nanao hoe zanaka malala fa teo amin'ny hazo fijaliana ilay kapiteny no nilaza azy hoe zanak'Andriamanitra. Aseho an'ireo fampitan'ireo fa ny batisan'i Jesosy izany ao Marka 1:1 no manamarika ny fiatombohan'ny asany arak'izay ambaran'ny faminaniana amin'ny Daniela 2:7. Dia tahaka izany ihany koa ny toe-javatra ao Marka 1:12 teo amin'ny hazo fijaliana no faratampony na tanjony ny asa fanompoana. Ary rehefa maty mba ho avitra ho an'ny maro izy manatanteraka ny ampahany amin'ny faminanian'i Daniela 2:7. Eo ihany koa no fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny lamba izay nitsitra tao amin'ny tempoly dia manondro ny fahatanterahany raha ny rafi-panaovana ny fanatitra ihany koa. Vitatreo izany satria efa mifanena amin'ny tena izy ilay tandindona ary vanim-potoana vaovao eo amin'ny tantaran'ny famonjena no manomboka hatreo ka ao anatin'izao fotoana izay iainantsika izao. Raha fihezina ny lesonantsika androany dia hitantsika fa tsy zavatra mandeha ho azy ny sangan-javatra rehetra fa misy dikany avokoa. Ary ny mahafaly dia ny milaza an'izao manao hoe na dia manao ahoana na dia manao ahoana no mety hoe fikirizany sy ny fahadisoan-kevitry ny olona rehetra
dia tanteraka manjakariva ny tenin'Andriamanitra. Tahaka izany ihany koa ny ainantsika izay miaina amin'izao andro farany izao, na dia manao ahoana ny firoajohatry ny ranomasina sy ny fisainan'ny hafa, dia izao tsy maintsy ho tanteraka manjakariva ny tenin'Andriamanitra. Iriko ianao mba ho anisan'ilay atoky hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra ary fikitra amin'ny teny fikasany tokoa. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao izahay noho ny amin'izany fitiavanao izany, satria ampio izahay Tompo hitoka hatramin'ny farany, ny amin'ny famonjenao, ny amin'ny teny fikasanao, ny amin'ny drafim-panavotanao, ary indrindra ny amin'ny zavatra mety mbola iseho ihany koa, aoka tsy hisy zavatra ho inonay sy hitokinay raha tsy ianao irery ihany. Ampio ny tokantrano tsirairay avy, ny fianakaviana tsirairay avy, mba hijory hatrany amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.